Mbola filohan'ny Republikan'i Madagasikara ihany i Andry Rajoelina raha ao amin'ny tambanjotan-tserasera no jerena. Raha nihita ao amin'ny pejiny dia mbola filohan'ny Republikan'i Madagasikara ihany ity filoha teo aloha ity. Tsy iza moa izany fa Andriamatoa Andry Rajoelina. Tsy ahivona moa dia iray volana androany no naharavany rafitra teto Madagasikara izay notondrany ity filoha teo aloha ity. Vokatra ny fihetsikehtsehana izay nataony ZNZ sy ny vahoaka malagasy iray manontolo. Fa ny any amin'ny tapany atsimon'i Madagasikara iny kosa dia novahan'ny OMC izay notarihin'ny prefet Toliara ny Brown commune Ambakily distriktan'ny Mohombe raha nohodiny ireo andian'olona efa 10 andro izay. Nambaran'ny tompona ndraikitra fa tsy maintsy manara-dalàna ny rehetra. Tafaverina miasa ao amin'ny bureau indray ny ben'ny tanàna izay voafita ao amin'ny commune io dia ny Andriamatoa Razakasoavana Zaki sy ireo mpiara-miasa aminy. Fa ipanakanto Rakiki kosa ilay mpanakanto nalaza tamin'ny fihiranany Foana Jamala ary nampalaza azy farany moa dia ilay hira mitondra lohateny hoe Soamamanina. Naneho ny heviny izy sady nanao fangatahana tao anatin'ny tambanjotra antserasera. Toy izao moa ny fangatahany ity mpanakanto Rakiki ity. Aleo tsy ataontsika intsony ny nataony teo aloha hoy mpanakanto Rakiki. Mangataka ny hamoahana any Claudia Andriantsitohena ny mpanakanto Rakiki ary mangataka ihany koa amin'ny ministry ny fitsarana ny tsy hamerina izay nataony fitondrana teo aloha intsony. Mino afa mahita hevitra afa ianao ankoatran'ny fitazomana io vadinena Andriantsitohena io fa aleo izy hody hoe hatrany nambarany ity mpanakanto ity raha nandefa fangatahana tao anatin'ny tambanjotrany sosialy. Fa Andriamatoa Solombavambahoaka Fidèle Razarapiera kosa dia nilazany hoe mila mifampiheno isika ary mila mahazaka kiana ny mpanao politika. Aleo hilaza izay maharary azy ny olona ho ivopanina Toamasina Andriamatoa Fidèle Razarapiera. Mbola ity Andriamatoa Solombavambahoaka Fidèle Razarapiera ty hatrany moa no nilaza tao anatin'ny fandaharana miara-manonjany hoe raha tia mahaolana mikasika ny jirama isika dia mila manana mokondoha, mila mahery loha. Fa raha tsy manana mokondoha isika, raha tsy mahery loha isika dia mbola iverimberina foana ny olana mikasika ny jirama ary ny zavatra mila tsarona ihany koa dia ny olana resaka jiro sy rano no nampiongana ny fitondrana teo aloha. Koa raha tsy mahaolana isika dia mety ho voa atsika koa izany zavatra izany hoy teny izay nambarany Fidèle Razarapiera tao anatin'ny fandaharana miara-manonja raha fintipitinina ireo rehetra izay nolazainy. Ndeha mo arantsika kely ny fanehoan-kevitra izay nataony Fidèle Razarapiera tao anatin'ny izany fandaharana miara-manonja izany. Zany ny olana io problème ny jirama io problème ny jirama tsoroko amintsika meno tsara voaka malagasy ty tena hoe mila mokondoha tsika amin'ity zavatra ty aranao fanovana atsika dia tsy maintsy fanovana miaraka amina mokondoha fa raha tsara tsika tsy havitany manana mainmise matanjaka be any amin'ireo mpamatsy vola atsika reo Yasnene Nirji Jovena ary io fototry problème ny jirama io androany hoeninareo foana ny détail zay zavatra teneniko zay fa izy zay teneniko anareo androany zay manana mainmise matanjaka be any amin'ireo mpamatsy vola atsika reo Yasnene Nirji Jovena na banque mondiale nareo dia lasa mbola aneretsika hoe allo Yasnene no mendraikitra ndrisy risy fa mila mokondotsika mila fandona amin'ny banque mondiale tsika tsy mety raha namana io zay fotsiny any izy fa raha tsy mikapoka latabatra ohatr' zany tsika fa mbola manaiky foana ok zany satria banque raisam-pirenena teny dia Yasnene Nirji any Yasnene Nirji eto tsika andraisina dia miteny anareo fa zay foany problème ny jirama raha hitondra vahaolana zany tsika hanatsarana ny jirama dia mila tsy Yasnene ny ao anatiny mila tsy Yasnene na Irji na Varousene rehefa tsy Yasnene fotsiny dia mivaha io problème ny jirama fa reo Yasnene anankiroa reo mamona ny resaka jirama zay dia aloha dia apetrako amintsika zany reo zany mila miala tsy ao anatiny ny sehatra famahana ny olana ny jirama eto Madagasikara dia mivaha io olana io za miteny aminareo fa amin'ireo président izy dimy mirahalareo misy nefa matsapa an'izany za tsy hanona anarany ary tena matsapa mihitsy hoe raha tsy midrikina kely tsika dia miverina amin'ny teo aloha ihany tsika ny olona tsika maty vazaha misolo vazana io ny Andry Rajoelina ny lasa fa ny olona hafa solony Andry Rajoelina mbola eo ihany miaro an'izay intérêt zay dia zay no mahatonga atsika hoe amin'ity ndray maka ty mialatsiny fa mila mikapoka latabatra tsika ary mila mokondoha kely ty fa jirama ny fototra nampiongana ny Andry Rajoelina teto tadidio tsara zany donc tsy alabri tsika tanka tsy mbola mivany olana jirama dia iza ny fototra zay reo Yasnene anankiroa reo Yasnene Filatex Yasnene Jovena reo roa reo ihany ny fototra zany problème zany tsisy akoatran'izay dikany raha tsy reo zany ny voadakatsika tsy ao anatin'ilay resaka jirama dia tadidio fa mbola mandringa ohatran'io foana io jirama io zay ihany ny zavatra mipetraka reo zany mila tsy mikitika jirama mihitsy ary mila manana fahasahina atsika amin'izany tadidio tsara
zavatra roa mampitafiditra n'le asinenina ao anatin'le resaka jirama. Ameko anareo tsara mihitsy le vahaolana sy le fototrolana. I asinenina anankiray a, io resaka panao io, izy ny ao ambadika io. Zay le asinenina filatex zay. Izy sady io panao io a, no io groupe io a, izy ny ao ambadika io. Manaraka tsara nareo a. Raha vao resaka panao zany sy resaka groupe zany hoe termika sy ny resaka photovoltaïque, de le asinenina filatex zany ao anatin'izay. De le asinenina anankiray indray a, ny resaka solika ny gazoil na ny resaka solika mavesatra ny fiolona, izy ndray ny ao ambadika io. Donc tsika zany raha ohatra ka ataotsika hoe andaotsika aka ohatra anankiray, ametraka tsika groupe hafa, de izany ny anakana antsika am'izay asinenina filatex. Satria maninona, efa mipetraka daholo ny azy ny groupe ny misy ary groupe de ina ny ataon'le jirama le tena fanjakana sy le an'le voaka malagasy mividy ny herinaratra vokary ny asinenina filatex tsika amin'ny vidiny lafo fa avetsika mivarotra mora. Ina le zavatra nazavain'ny syndicat jirama. Ary zao tena grave a, manan'olona isaky ny sehatra tsirairay izy na ao aminay Solombaboaka ao mbola olony asinenina ny ao miady ho anazy ao. Zay de tsoroko aminareo zay olon'le asinenina anankiroa reo mihitsy no ao anatiny, olony asinenina anankiroa reo a ny ao anatin'ny jirama. Fa io syndicat androany miteny io no afaka mandonan'ireo. Ina moa na tonga banque récipiendaire nametraka an'le vazaha. Rehefa napetraka le vazaha de mba tsy baikony ny fanjakana anazy, mba tsy baikony ny reto asinenina anankiroa reto anazy. Fa vitan'le vazaha ve zay mission an'izay. Ao anatin'ny syndicat ny jirama misy olony asinenina anankiroa, mpiasa ny jirama misy olony asinenina anankiroa. Mba hitanareo normal ve zany hoe jirama fototr'olona eto Madagasikara, ministry ny jirama, ministry ny angovo zany miala avy ao anatin'ny ministère de izy miasa ao amin'ny filatex izy miasa. Hitanareo normal zany. Zay ke masarotra an'le raha. Tonga de fantatrao zany hoe ity olona ity tamin'izy teo amin'ny ministère miasa ho an'iza, miala avy ao amin'ny ministère izy de mahazo toerana ao an'iva filatex. Atsia tonga izy mpiasa tsotra tale cadre ao anatin'ny filatex. Ny tale tao anatin'ny jirama miala avy ao amin'ny jirama lasa cadre ao amin'ny filatex. Hitanareo normal zany. Niariny terrain izy zany olo tamin'izy cadre atao amin'ny jirama. Tsy kakitsika androany raha potika le jirama. Profit an'izy roa lahy reo. Reo iaintsika ny tsy fakahazy reo, aza dinona fakarana foana reo na fakahazy na tsy fakahazo. Mety hitatsika ty mifananana ty ivelona ty hoe samy mitady ny terrain, samy te hazo an'ity marché ty de mifandona. Fakarana foana izy. Na ina tenenao. De rehefa raikitra mipantsanepatsane kemitsao de any zareo miresaka tsara anaty mosquée any mivavaka mangina izy le namako zay. Etsika varina manao derena Jesosy kidoboka ry amin'ny fiangonana zany zareo ato vavaka mangina lasa ny repirene. Tsika miteny tsy fantatra dos cross do ary. Ny olona ato vavaka mangina ny repirenenao ny tsinjarainy. Manao karana mody miady. Veritsika. Zay io zavatra ny mila hitana le fanovana io e. Raha tsy satsika zany mandona i fotony mihitsy an'le tena fototra le aretina nazo atsika teto dia manao mamiadany foana io. Lalina sy mahalasa saina moa iny fanehoan-kevitra izay nataon'ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera iny ka mipetraka ny fanontaniana hoe ho sahy ve ny filoham-panjakana ankehitriny, ho sahy ve ny filoham-panjakana Colonel Mikael sy izy dimy rahalahy ireo. Raha sanatria dia tsy sahany amin'izay izy ireo dia mbola hitoetra foana ny olana raha araka iny fanehoan-kevitra izay nambarany iny. Fa ny famakifakanina izay nambarany Filery Rakotomalala tao anatin'ny kontiny kosa ny mikasika ny filoham-panjakana ankehitriny dia toy izao. Afaka 2 volana na volana vitsivitsy dia mety ho toy izao ny sary hiseho hoy ny famakifakanina izay nambarany Filery Rakotomalala. Andriamatoa Colonel Mikael no filoha fahajo no PM dia hiala indray i Colonel Mikael afaka herintaona dia hikitrika ho filoha ihajo fa atao izay ataraiky ny filoha tsy mahazo milatsaka tetika amin'ny concertation nationale enjana be ilay fitiavan-tseza izay matsiro be hoy ny famakifakanina izay noentin'ny Filery Rakotomalala tao anatin'ny kontiny.
tsy hay moa ny mety ho fahamarinana izany zavatra izay lazainy flery izany, tsy hay ihany koa ny mety tsy ho fahamarinany. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitana ianao hatramin'ny farany, ary mbola manentana anareo foana ny mbola anaraka ny video manaraka izay alatsaka hiatiny sesisesy zay fa tsy halavenay ny resaka hametrabeloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.